A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Match ny Baria manaraka fantatra zao fa tsy atao ao Mahamasina intsony fa atao any Maroc. Le stade any Maroc anaovana an'io match io tsara ho fantatsika vahoaka malagasy fa 35 millions de dollars nanamboarana azy ho an'ny seza 35 000. Ny antsika malagasy 77 millions de dollars plus satria efa nisy investissement taty arivo ho an'ny 40 000 seza. Zavatra tokony ampahafantarina ny malagasy ary angatahananao andriamato flou ampahafantary vahoaka malagasy voafitaky ny sinoa ve isika fa nakaiza le 35 millions ambiny raha ny kizeny hasvem de malaky isika mampikatona azy satria tandalana isika. Aiza le transparence io zao ny an'olona ny atsika namboarina fefa nisy teo fa ny an'olona départ à zéro 35 millions de dollars azo nanaovana match. Ny antsika 77 millions de dollars tsy azo nanaovana match nefa efa teo aloha Mahamasina taloha ny azo nanaovana match international. Rehefa nkitianao le izy potika simba rava mba mangataka aminao andriamato flou ambarao vahoaka malagasy io 77 millions de dollars aiza le 35 millions de dollars raha zany calcul tsotra zany afaka nampitombotsika karaha mampiasa zany na de 3% satria 13% tamin'ny anao numéro 13 zao anao numéro 3 fampiakarana 3% satria fefa ela loatra tsisy fampiakarana karaha sotra toko. Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ansaina teo vaovao malagasy ny tontolony mahakasiky ny kianjan'ny Barea no fampizarana amintsika eto fa manoloan'izay aloha dia raisika tiany farany izay natao ny solombavamboaka sy tena andrana solonayko lehibe ny mpanohitra hoe tokony hampiakarana ny karamany mpiasam-panjakana mba faraparatsy na 3% hoy izy teo. Tena rary sitriny zany ary tokony mba hisitraka an'izany ny mpiasam-panjakana. Iverina antsika amin'ny resaka mahakasiky ny kianjan'ny Barea Mahamasina izany. Samy hitantsika manko fa samy naneho hevitra Flou Andrajoelina sy solombavamboaka sy tena andrena solonayko. Raisitsika aloha ny zavatra teneniny Andrajoelina rain'lainga teo fa hitantsika vidéo zao fa tena manara-pentrany ny sary sy vidéo izay mahakasiky ny kianjan'ny Barea zay. Efa nampanantena izy nanao velorano ny resaka amin'ny vahoaka fa indrindraindrindra tamin'ireo mpanao baolina antsika Barea reo sy ny coach zany tamin'ny Mahamasina teo fa hovaina io tena hovaina mihitsy io kianjan'ny Mahamasina io lasa kianjan'ny Barea zay aloha voalohany ary ny rehetrarehetra na ny fitaovana na ny terrain na ny bozaka dia hosoloina araka ny teneny teo dia hafarina avy any ivelany amin'izay mba manara-penitra lehibe indrindra aty Afrika ary handraisana ny ataontsika hoe filalaovana international na ataontsika hoe izao Bareantsika reo mba handray anjara amin'izay tsy atao ivelany any ny lalao fa atao amin'ny firenena malatsika zay Madagasikara Mahamasina eo. Kanjo anefa amin'izao fotoana izao
dia tsy niaccepte na tsy nike ny CAF zany kianjan'ny Barea zany. Nefa hitantsika tamin'ny 2021 dradradradraina hitantsika sary vidéo zao fa tena manara-penitra mihitsy zany ka hoe kianjan'ny Barea zany fa vola nampiasaina nanamboarana ity zavatra ty manko mankaiza zany indrindra no mahafisy ny cité nandrena solonaiky teo solombavam-bahoaka teo lehibe ny mpanoratra teo hoe mankaiza dôla izay vola nampiasaina tamin'ny kianjan'ny Barea ty ary no mahafisy ny ihany koa fa hoe sao de ataontsika hoe ny ireo mpiasa na chinois reo no tsy nanao asa nitsakatsan-davana ka nohaniny zareo ny vola mauvais tsy misy manao contrôle na manara-maso ireo chinois reo manao zay asa zany io ane de fitondram-pandrakana izay dradradrainy andrajoelona rain'lainga mihitsy ane no mitantana ny mijery no miretraretra mitantana an'io e ka manara-maso an'io ka fomba hoana chinois raha ohatra ka hoe manao zavatra tsy mety de hoe tsy ho hita ry zareo ve fa ry zareo mihitsy fa ity indrindrindra ity andrajoely rain'lainga ty fa tena mpambotry firenena ary vola io mankaiza mihitsy fa tena katramoy zareo alainy zareo ty vola malaky na vola mora raisiny zareo zay tokony hisy fanadiadiana lalina mahakasiky an'ity satria olona izay filohantsika ty ny ka pibizina pibizina izy ty ka misy mba azahoana kely de io nalainy tsy kely mihitsy aza io fa dollara amin'ny dollara 1 million de dollars 77 millions de dollars nanamboarana io nefa kianja any Maroc izay hilalaovan'ny Barea antsika reo eo amin'ny 37 millions eo araka ny tenen'ny solombavam-bahoaka sy teny teo manara-penitra ekeny CAF international ary no mahafisiny ihany koa fa hoe zay idiran'ity andrajoelona ty ke kapotika hitantsika zao rehetrarehetra potika jiaby ane ny zavatra rehetrarehetra zay idiran'io hitantsika zao Barea ahoana mo Barea na hoe dradradraina hitantsika zao hoe manara-penitra andraisana mandray andraikitra mandray anjara ny Barea de hisy baolina internationaly nefa hitantsika zao tsy manjary zavatra idiran'io potika tsy manjary tsisy raha pare mbola misy ihany manohana an'ity filompirenena andrajoely rain'lainga hitantsika fa poaka zavatra tenen'io arahana mbola misy manaraka foana nefa zavatra hita zao efa tsy nekeny CAF ary nanambara manko ny ataontsika hoe ny ministeran'ny fanatanjahantena fa tena hoe ny bozaka ihany ndray hoe misy indro kely hoy ny ministra Moustapha Marson hoe misy indro kely ny bozaka fa angaty tsy nihen'ity ministra ty ve tsy nihenitsika rehetrarehetra ve na ianao pisolelaka na nizaniza hoe hanafatra bozaka aiza moa bozaka farinao nanomboka tamin'ny 2021 sa hoe excuse fa hoe misy corona covid tapre nina amin'ny firy taona zany hitantsika manko zao fa firy taona mo am'izao ataontsika zao 2025 ianao fa ny mandat ray teo 2023 24 jusqu'à 25 ty ka tsy ekeny CAF nzay ny kianjan'ny Barea am'izao fotoana izao ary nanao hevitra zay moa araka tenentsika zay ny ministeran'ny fanatanjahantena fa hoe nanao fanambarana ofisialy momba ny kianjan'ny Barea sy ny vokatry ny fitsiriana natao tany confédération africaine momba ny baolina kitra na ny CAF zany ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Marson Moustapha Abdullah fa hoe nambarany fa nahazahoana sitraka avokoa ny asa vitan'ny Madagasikara ohatra amin'izany hoy izy ny fodrafitrasa ny filaminana sy fitandroana ny ain'ny mpijery nisy ny indro kely kosa teo amin'ny lafin'ny bozaka hitantsika amin'izany fa lafin'ny bozaka hoy izy nefa io filoha io ane tamin'ny efa ela be 2021 fa ny dradradradraina fa hoe hafarana mihitsy le bozaka zay manara-penitra internationaly nefa hitantsika am'izao fotoana izao tena tsy ekena izany ary niteny ihany koa izy hoe izay nitondran'ny teknisianina CAF ataontsika hoe ny fanamariana azy dia tsy manara-penitra zany ny bozaka mahamasina ka tsy maintsy hasiana fanitsarana izay zany hoe anisy fanatsarana indray zany mahakasika ny bozaka izay nanamafy moa ny ministra Moustapha Marson fa vonona hanarina io lesika io mba hazo antsika ity kianjan'ny Barea ity fankatoavana hafahana mandray lalao iraisam-pirenena eto Madagasikara hitantsika amin'izany fa zay no enany tontolon'ny Barea zay resaka poakaty foana rain'lainga mbola misy foana manaraka an'ity rain'lainga ty miheno nefa hitantsika fa oeraoera tsy maintsy mandeha amin'ity filoha andrajoelina ty hitantsika manko vidéo vitsivitsy ataontsika fa mitenana zay nataon'zay atsika eto dia tsy hanafosafo zany filohampirenena andrajoelina satria efa mankaleo rain'lainga ty ka mila firaisan-kina atsika rehetrarehetra izay mbola ataontsika hoe mba misy tonga saina amin'izao hanohitra izao rain'lainga tsy rariny
mpibizina amin'ny firenentsika zao hatrahatra amin'izao fotoana zao ihany koa hoe tsisy olona tsy maneho hevitra mampiresaka business resaka volamena zay ihany koa no mafisy fanirisoerinay vao anatin'ny compte-ny page-ny Facebook zay dia pasoarany io ivady io mandeha ny bizina lasany ireo karana rehetrarehetra na Sri Lankain zany na indiana zany na chinois ny volamenatsika malagasy fa ny olona zay mpiasa io mahazo tombony mahazo vola kely na mahazo volamena de tsika vaoka madinika na tsy madinika aza tsika antsika rehetrarehetra io vola 67 millions io ane volatsika na tsika miteny zao na nareo miheno ihany koa volatsika io ka tokony ho sarotina tsika jiaby tokony ho sarotina tsika rehetrarehetra mahakasika ny volam-bahoaka ty satria vola io trosany tsy io barea io ihany fa maro ny fampiasan'ny volam-panjakana ataon'ny Philippe Rajoelina amin'ny resaka rehetrarehetra fa mankaiza dolo reo juste mody manamboamboariny kely eo ihany de ny ambiny am'izay alairy zareo ny business ka zareo no mahazo tombotsoa ka tokony sarotina tsika amin'ny volam-bahoaka na volatsika zay fa tsy hijery potsiny merci président fa zay no ataonao fa hatria ianao filohanay merci président io ny rehetrarehetra na manamboninahitra anao na vahoaka tsotra anao na mpiasa anao na tsy mpiasa anao fa misy ihany koa mahasasanao hoe zay atao zareo ary izay no tsy fitavan-tanin-drazana minomy baiko roa am'zany hoe zay atao zareo fa raha fa ohatra tsika tia tanin-drazana de baiko ny ao anatiny ao no ny fitiavanao zay de hoe sahy miteny anao fa tsy mijery fotsiny koa zay ihany koa no afaka nizaraintsika eto tompolasy tompoko vavy azadino hatrany ny miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsatsary zavatra zay araka ny tenentsika teo manko misy video tapatapany ataontsika hoe faneho-kevitra nataon'izay mba tonga saina izay mbola tsy tonga saina izay statistique zany zava-dehibe zavatra vaovao netsika ohatran'izao sary rehetratsika zao dia efa misy conférence de presse ataon'ny olona misy fandraisana fivorina ataon'olona dia afaka atao afa misy sary misy sary lafa rehetrarehetra atao zay zany ny zavatra nampiavaka anty stade ny barea namasina ity ny zavatra betsaka zany mbola atao eo ny fanaovana entraînement ny terrain d'entraînement ny terrain mixte rehetra mbola nivelana rehetrarehetra ka zay zany hoantaniny moa zareo voavila no vidy fa ny marso aloha zany marso amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena fankalazana ny firenena ny fahaleovan-tena tsika eto Mahamasina zay zany zava-dehibe mbola fitokanana io fa fitokanana iarahana vaoaka malagasy manontolo rehefa vita loatra ny box rehefa vita loatra ny restaurant rehefa vita ny terrain mixte rehefa vita ny anivelany rehetrarehetra any mbola araka ilazana teo fa hoe 7 isan-jato zany fa vita fa le 10 isan-jato zay zany dia miandro fotoana kely tsika rehefa raisitsika ny varanaretina dia afaka hitovajofitsika miaraka mboka natanonarivo ny vaoaka malagasy ray manontolo afaka hitokana anty toeran'ity za manokana aloha dia afa-po tanteraka satria nininonao lazainy nininonao tenenina dia mipetraka ao an-taranaka faramandimby io zavatra nampiasika zavatra efa tsy vita izao tsika amin'ny teny zao ary ny zavatra nataotry zao dia dans les normes na miresaka mahita an'le pilière tsika dia même na afaka 100 taona na 10 amby 100 taona dia hipetraka amin'ny taranaka faramandimby ary zay no tanjona ataotsika ny tanjona amin'ny mampitarika anazy dia zay mihitsy hoe andahoana hatratra amin'ny fahatarana raha manana kanja hafa ny firenena afrikanina hafa sy maneraka any dia mipitapitra foana tsika malagasy ary zay ny teneniko hoe fanaovana kanja dia tafiditra ao anatin'ny vily rano tsy ny kanja fotsiny no alaina hoe ilaina ve sa tsy ilaina fa ny vily rano ao ny fahasalamana ao ny fampianarana ao ny fanatanjahantena ao ny fampiroboroboana ny fambolena ao dia anisy an'ity dia vitatsika aloha zany zao mively rano fahatelo amby folo dia mifanaovana fotodrafikasa miarako taranaka faramandimby dia tsisy raha vely rano fahatelo amby folo ity tokanatsika ty androany dia isaky nitokantsika dia totenentsika ndray ty vely rano fahafiry ty fahafiry fa efa maromaro any moa zay vitatsika raha dia andaotsika hijery ny terrain sy ny écran amizay ny écran ao 200 mètres carrés ny écran iray 20 mètres par 10 mètres de hauteur dia anankiroa tsy zany intégré ao ny sonorisation efa mipetraka tsisy anao zavatra dia hibata sonorisation efa misy sonorisation ny écran géant efa misy io zany hoe efa intégré ato daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ato anatin'ity stade ty jereva hatramin'ny incendie teo zay masy hoe rehefa mitenitsika hoe
inona le manara-penitra zao zavatra hitatsika zao manara-penitra manaraka norme internationale tsisy hoe zavatra dimy fa niresaka norme incendie dia efa mipetraka io hoe ny rasanatry zany ka misy may dia efa misy réserve ana rano ao fa misy réserve ana rano be dia be koa mba ahafahana miatrika zany rasanatry ka misy zany zavatra rehetrarehetra zany inona ny norme internationale le nijerevantsika tao ny caméra feno caméra manodidina eto zany raha sanatry misy olona manao ratsy etrankehitra io izy satria dia hitan'ny caméra io zany ary hitanao to fa afaka zomena le caméra afaka zomena daholo ny toerana rehetrarehetra zany hoe sécurisé totalement na miasa mpanao ratsy na amin'ny resaka loja mety hoavy ny resaka afo sy ny karazana dia fa zay fa dia za manao tena midobodoboka be sady ravoravo tena faly vita zany tia mitenitsika raha tsy maketry fa zao tsy maketry sahomisy izy naloha tsy tena tia tena izy loatra izy atsika ihany zany fa dia mahafinaritra ny meta ny asa mipetraka ohatran'izao manaraka amin'ny fenitra irasapirenena ary zay moa nisaorako foana koa ny baria ny baria no nampiray any malagasy baria no nafahatsika na samihafa ny finoana na samihafa ny firenena ara-politika na samihafa ny sarotra ny avia dia nitovy antsika hoe malagasy ray ihany Madagasikara ray ihany ny baria dia ny Madagasikara manontolo ary nikianza ny baria dia atsika rehetrarehetra tsy any foloka atsika rehetrarehetra misaotra atsika rehetrarehetra